ampifaliana no iaonana amintsika rehetra indray ao anatin'izao fandarana hitondrana fampaherezana avy amin'ny tenin'ny soratra masina izao. Anomboka izany isika ka atomboka amin'ny alalan'ny vavaka. Tompo masina sy tsara indrindra ny an-danitro, endre ny fifalianay satria mbola afaka hanovohery avy amin'ny teninao, handray fampaherezana avy aminao, koa mitenena itonivonay tompo malalo, ka ny fanahinao no hitoetra ty anatinay tsiraray avy. Ny vavaka dia tononona amin'ny arantson'i Jesosy Kristy ilay tompo tianay. Amen. Ny fampaherezana ho raisitsika amin'ity fotoana ity dia ny amin'ny toetra n'Andriamanitra anankiray izay kanto loatra ary toko sy andininy efa mahazatra antsika loatra no hanovozantsika izany. Dia ny filazantsarany Jaona toko 9 ary ny 9:9. Ity no azo atao hoe fean'ny filazantsara, fean'ny tenin'Andriamanitra ity teny ity. Andevaka itsika amin'ny anarana. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, nomeny ny zanany natokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ny toetran'Andriamanitra lehibe hitantsika eto dia ny fitiavana nananan'Andriamanitra ka nanomezany an Jesosy. Io no ananantsika fiainana mandrakizay, io fitiavana avy amin'Andriamanitra io. Io koa no mahatonga antsika tsy ho very. Io koa no ananantsika finoana ary dia mifono fankaherezana feno izany tenin'Andriamanitra izany. Raha apetraka aza ny fanontaniana manao hoe inona moa no mampiavaka ity fitiavana naseho an'Andriamanitra ao amin'i Jesosy ity? Inona loatra no hadadasika izany fitiavana izany? Raha mandinika ny bokin'ny apôstôly Paoly araka ny Romanina isika, ny Romanina toko 5 dia hitatsika araka ny tsindrimandry ny fanahy masina ny mena azy dia toy izao manomboka eo amin'ny 9:9 ka hatramin'ny 10 no anoritsoritana ny toetran'izany fitiavana sy ny fanomezana nataon'Andriamanitra ao amin'i Jesosy ho antsika izany. Fa fonom-bola tsy nanan-kery isika dia maty Kristy tamin'ny fotoan'andro hamonjy ny ratsy fanahy. Fa saika tsy misy olona manaiky ho faty hamonjy ny marina, fa angamba hisy ihany ny sasany samaty aza hamonjy ny manao soa. Fa Andriamanitra nampiseho ny fitiavany antsika, fa fonom-bola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Koa mainka aza ny hamonjeny antsika ho afaka amin'ny fahatezerana ankehitriny rehefa no hamarinina tamin'ny rano isika. Fa raha fonim-bola fahavalo aza isika no nampihavanina tamin'Andriamanitra tamin'ny nahafatesany zanany, maika ny hamonjena antsika amin'ny fahavelomany ankehitriny rehefa nampihavanina. Midadasika sy kanto izany fitiavan'Andriamanitra izany. Ny fitiavan'Andriamanitra tokoa dia tsy nanankina ny maizy atsika, tsy nankiny ny tamiko, tsy nankiny ny taminao ny fitiavana, fa ho izy hoe fonom-bola tsy nanan-kery isika. Zany hoe talohany nanomezan'Andriamanitra aina sy fofinaina atsika dia efa tao aminy ny fitiavana atsika. Fitiavana zay tsy nanana fepetra, fitiavana zay manokana, fa fonom-bola tsy nanan-kery, tsy nanana fahalevana ho amin'ny asa na mieritreritra na manao zavatra, mbola tsisy hery ao amintsika dia efa tia antsika Andriamanitra.
ko ankehitriny aza raha fantatsika loatra izany fitiavan'Andriamanitra izany dia ahoana ny tokony ho asetritsika an'ilay Andriamanitra zay tiatsika. Ary voaseho eo amin'ny andininy fahavaloko lay fanasongadinana izany fitiavana izany. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fonombola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Fitiavana tsy misy fepetra, izany ny fitiavan'Andriamanitra. Nampiseho ny fitiavany fonombola mpanota isika, zany hoe rehefa nomena hery isika dia la hery nomen'Andriamanitra atsika, nentsika nanitsakitsaka ny lalàna, ny fitiavana sy ny fanomezana, de nentsika nandositra ny tavana. Na de nanana izany toetra izany aza isika dia eto izy maneho marimarina fa ny fitiavana de nanafaka atsika tam'izany fahatezerana izany araka ny 1:7. Koa maika aza ny amonjeny atsika ho afaka amin'ny fahatezerana ankehitriny rehefa no hamarinina tam'rany isika. Fitiavana zay tsy manam-paharoa izany, satria ny lasatsika zay tsy tomombana, ny lasatsika zay feno fahotana, ary ny lasatsika zay voahidy tao anatin'ny fahafatesana dia natonga azy hiasa, natonga azy hanolo tena, ary dia hoy izy manao hoe maika ny amonjeny atsika ankehitriny ho afaka amin'ny fahatezerana ankehitriny. Mampahery zany teny izany ary mitafotafo ny fitiavany ahy sy anao. Dia asehony ny 10:10 fa raha fonombola fahavalo aza isika no nampihavanina tamin'Andriamanitra tamin'ny nahafatesany zanany, maika ny amonjena atsika amin'ny fahavelomany ankehitriny rehefa nampihavanina. Rehefa tsy tao amintsika ny hery dia nomeny hery sika, rehefa nitafiny hery sika de nanao daniny kibo tamin'ny fitondran-tena adala ho i Petera, ary dia maty hamonjy atsika ny amin'izany. Ary na dia efa nomena atsika aza ny fahasoavan'ny fanavotana dia mbola ny fikitra tamin'ny fanao tsy mety isika. Ary izany ny voalaza eto amin'ny 10:10 hoe mbola fahavalo isika no nampihavanina tamin'Andriamanitra tamin'ny nahafatesan'i Jesosy. Inona ary no ho ataontsika irotrehan'ny fitiavan'Andriamanitra? Romanina 9:9 dia manomboka eo amin'ny 10:30 no fihetsika zay tokony asetritsika izany fitiavana tsy misy fepetra izany, ary koa fitiavana tsy misy tambiny. Inona ary no lazaitsika ny amin'izany zavatra izany? Raha Andriamanitra no momba atsika, iza no hahatohitra atsika? Izay tsy niaro ny zanany lahy fa natolo ny hamonjy atsika rehetra izy, tsy omeny antsika miaraka aminy maimaim-poana koa va ny zavatra rehetra? Jesosy aza lay tompony lanitra naharina ny zavatra rehetra nomena atsika, maika va tsy omeny atsika miaraka amin'i Jesosy avokoa ny zavatra rehetra? Dia mametram-panontaniana ny apôstôly Paoly eo amin'ny 13:30 ho toy an'izany: iza no hiapanga ny olom-boafidin'Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy. No lay raha sarobidin' Jesosy Kristy dia afaka amin'ny fiampangana isika. Fampaherezana izany. Satana dia vonona ny hapangatsika
kanefa miteny izy manao hoe iza no hiampanga ny olom-bo fitin'Andriamanitra. Andriamanitra no manamarina azy. Iza no manameloka? Kristy Jesosy nefa maty, eny ny sady nitsangana tamin'ny maty koa, ka mitoetra eo an-tanakavanan'Andriamanitra ary mifona ho atsika. Izany asa ataon'i Kristy atsika izany. Tsy tamin'izy tetỳ ambonin'ny tany ihany, fa mandraka ankehitriny eo an-tanakavanan'Andriamanitra dia manao fifonana ho atsika Jesosy. Ary izany no asa mamy indrindra, mampahery indrindra, satria afaka ny ho voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainana ny anarantsika. Afaka andray ny fiarovana avy amin'Andriamanitra isika. Eo anatin'izany fitiavana, famonjena, fanavotana izany dia toy izany apôstôly Paoly ny fanontaniana manao hoe iza no ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Ankehitriny dia mbola mari-potitra mafimafy kokoa izany teny izany, iza no ahasaraka antsika amin'ny fitiavana an'i Kristy? Indraindray manko voarebireby ny zavatry ny tany isika dia mandao ny fitiavana an'i Kristy, dia reto misy fitansana ireo zavatra heverina fa misy lanjany eo anatrehan'izao fiainana izao. Fahoriana va? Sa fahantrana? Sa fanenjehana? Sa mosary? Sa fitanjahana? Sa loza? Sa sabatra? Maro ireo zavatra no tansaina teo. Fahoriana zany hoe misy endriky ny fisarahana manainy. Fahantrana manahoana ny amin'izay ento miaina sy ny fahafahamanao anatin'ny fiainana toa mitsotsorika. Sa fanenjehana zany hoe hery avy any ivelany. Sa mosary vokatry ny toetrandro. Sa fitanjahana, tsy manana vola hoetika hividy fitafiana. Sa loza, sa sabatra. Izany rehetrarehetra izany dia voatanisa. Kanefa hoy izy ny 7:30 manao hoe kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiatsika. Engane andray izany fampaherezana izany ianao fa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia ataon'Andriamanitra mihoatra noho ny mpandresy eto amin'izao tontolo izao isika, satria tiatsika Jesosy. Kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika. Tsy ny fitondram-panjakan'Andriamanitra no nanovan'ny lalàna mba hamora ny fidirana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa izy mihitsy no nakatoerany mpanota mba hahatonga antsika anana fandresena ao aminy. Dia izany fandresena izany no tiana tazonina, ary izao no endrika hitazonana izany famonjena izany araka ny 9:30. Fa matoky aho fa na fahafatesana, na fiainana, na anjely, na ireo fanapahana, na zavatra kehitriny, na zavatra ho avy, na hery, na ny any ambony, na ny ambany, na inona amin'izao zavatra ary rehetra izao, dia tsy ahasaraka antsika amin'ny fitiavana an'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Mamaly an'ilay 5:30 hoe inona ny asaraka? Fahafatesana va? Na dia hiaran'ny fahafatesana aza, ohatra ny amin'izany Stefana, niaran'ny fahafatesana noho ny fananana an'i Kristy, ary ireo martiora rehetra dia niazona hatramin'ny farany an'i Kristy, fa tsisy tokony hahasaraka antsika amin'izany fitiavana izany. Na fiainana, misy
fiainana atolotry ity zao tontolo zao ity, misy ambiansa atolotry ny tany, fa izany ambiansa sy zava-tsy ho an-tany izany dia tokony tsy ahatonga atsika hanary an'i Kristy sy ny fitiavany. Ary dia na ny foto-kevitra, na hery, na fanapahana, na zavatra kehitriny, na zavatra ho avy, na inona am'izao zavatra ary izao, na rafitra, na inona dia tokony tsy hasaraka atsika amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Inona ary no asetritsika izany fitiavana mandrakizay izay nataon'Andriamanitra atsika izany. Andeha jerentsika ilay endriky ny fitiavana izay nosoratan'ny Jakoba, ilay rahalahin'i Jesosy rehefa tonga teo amin'ny fiovampo izy. Izao no ambarany: Jakoba toko 1:7 sy ny 9. Ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony ka midina amin'ny rain'ny fanazavana, izay tsy misy fioavana na aloka avy amin'ny fiodinana. Tamin'ny sitrapony no niterahany antsika tamin'ny teny fahamarinana, mba ho santatry ny zavatra noforoniny isika. Fifaliana lehibe ho atsika ny mahafantatra fa ny fanomezana lehibe indrindra dia Jesosy Kristy, ary fanomezana tanteraka ihany koa. Tsy misy tomika, tsy misy kianina ny amin'i Jesosy Kristy sy ny fitiavany antsika, ary dia tsy misy fiovaovana, tsy misy aloky ny fiodinana. Ary izany fitiavana izany no nananantsika fahaterahana ao amin'i Kristy, fahaterahana araka ny sitrapony ka tamin'ny teny fahamarinana, mba ho santatry ny zavatra noforoniny isika. Engane tsy ho adinointsika izany famoronana ataon'ny teny fahamarinana amintsika izany, mba hahatonga atsika hijoro eo anatrehan'ilay fahoriana, fahafatesana, fiainana, anjely sy ny sisa izay hitazonany ilay herin'ny maizina atsika tsy ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Koa ilay Andriamanitry ny fitiavana aneo izany fitiavana tsy manapetra izany amiko sy aminao, ary hitombo fatra ao anatin'ny fitiavana an'Andriamanitra ane isika, hitombo fahalalana bebe kokoa izany fitiavana izay amonjenantsika izany isika. Malaza ny tenin'ny Paoly fa hoy izy, Timoty 1:2-7, izany ny tsara kakasitrahana eo mason'Andriamanitra mpamonjy atsika, izay tia ny olona rehetra ho vonjena ka ho tonga amin'ny fahalalana ny marina. Isika anana izany fahalalana ny marina izany dia Jesosy Kristy. Izany ny tsara kakasitrahana eo mason'Andriamanitra izay mpamonjy atsika, izay tia ny olona rehetra ho vonjena ka ho tonga amin'ny fahalalana ny marina. Engane hahatonga atsika hifikitra bebe kokoa hatrany amin'Andriamanitra izany teny izany. Amen. Vavaka isika. Ry Jehovah Andriamanitra io, manato-pisaorana aminao izahay no ny tombotsoan'ny fiainana, indrindra ny tombotsoa ao amin'i Jesosy Kristy, lay fanomezana lehibe indrindra nomenao ho anay. Aoka tsy ho ataonay atsirambina ny famonjena izay namonjenao anay Jesosy io, fa fony mbola tsy nanan-kely izahay dia efa novonjenao tao amin'ny fahasoavanao. Fony mbola mpanota izahay dia no hamarinao tamin'ny fahasoavanao, ary fony mbola fahavalo izahay ny ampiavianina tamin'ny nahafatesanao. Koa dia manato-pisaorana aminao zay Jesosy io, no ny asa lehibe nataonao ho fanavotana anay tsirairay avy. Koa amin'izao sisa izao tompo malalo, dia aoka tsy hanary izany fanomezana izany izahay, ary misaotranao
noho ny fitiavanao, fa ataonao mihoatra noho ny mpandresy izay noho ny fitiavanao. Koa dia aoka ho mpandresy izay indrindra ao anatin'izao vanim-potoana farany iomanana amin'ny fitsenananao eny amin'ny raha olanitra izao. Tonono ny asangatana amin'ny anarantsony Jesosy ny vavaka. Amen.